mazava ho azy moa fa raha vao miresaka kere zany no ny amin'ny resaka toetrandro, ny fivovan'ny toetrandro ary efa ely zany ny faniseho fa zao vao tonga taty Antananarivo indrindrindra rehefa anahatsiaro eo tsy hisy rano zay mba ho amandro seza tao ry zareo amin'ny fikambanan'ny Kung-Fu dia mihevitra zareo fa no ny amintsika ihany no mahatonga an'izany fahavoazana rehetrarehetra zany hiditra amin'ny andinindiny mikasika an'izay Ivola Ravoavy sy Tsira Kotason. Voasazy ny malagasy taratra izany ny fisian'ny loza ara-boajanahary samihafa toy ny aitany, valala. Io no nambaran'ny mpanao Kung-Fu na ny mpiangaly ny Ayady ny Menalamba. Miantso ny malagasy hitodika amin'ny Zanahary izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia Zanahary mihitsy no mikomy eto amin'ny tanindrazantsika. Noho izany mila mandiny tena itsika menakavy manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka mafara izay madinika fa ho tafady ny tany voasazy ny malagasy noho ny fivarotana tanindrazana sy mifanimbazimbana ny mamalagasy ny malagasy nanomboka tany amin'ny 700 sy 1000 ka hatramin'izao iainantsika izao fotika tanteraka ny mahatany masina ny Madagasikara. Mandray anjara ao anatin'ny fandaminana Antananarivo izy ireo nanomboka ny taona 2000. Amin'izao fotoana izao anefa dia mahatsiaro tena voahilika izy ireo. Raha ohatra ve somary masisika ny namana amin'ny zavatra tsy mety amin'ny aferafera ataon'ny mpitantanao satria dia mandeha eny amin'ny illicite ireo olona ireo dia maka vola mitaraina ny olona ataon'ny fakam-bola. Torak'izany ny mpivarotra mitaraina aminay izay nge ka mandoa 5000 isakariva rehefa avy kotabainy dia avela mivarotra kely adiny 2 adiny 3. Zany rehetrarehetra zany veny mitsikeran'izany no mahatonga ny Kung-Fu ala ny Ngiaravalomanana sy Ramboasalama sy ny ekipany. Ka mifanontaniana napetraka eo Ramboasalama sy Ngiaravalomanana ngano no fidin'ny olona fian'izany matsiaro voafitaka zahay. Ny volana Martsa avy izao dia anatanteraka Zaigabe mpanao Kung-Fu izay mivondrona ao anatin'ny mpiangaly Ayady ny Menalamba. Hiaro tanindrazana izay foto-kevitra hijoroan'ny Kung-Fu ity vondrona ity araka ny fanazavana nentin'ny maître Rakoto Arsan Vincent.